Betsaka ihany zay malagasy natao mifandimby ny tatana teo zay. Betsaka ihany nisitra nataony fandimby nijerevana nijery vahaolana teo zay. Dia nanapa-kevitra fa ilainy tatana sy nanarana ny orinasa mitovy amin'ny Jirama tany Rwanda no ho tonga eto Madagasikara ary hitatana ny Jirama manomboka amin'ny volana May ho avy zao. Tsy ny fanomezana azy ny vahiny no vahaolana ho amin'ny fitantanana ny Jirama. Olona loatra ny ale teknisiana ny olana mety malagasy io fa ny fomba fitondrana management ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao tena hitako hoe olana satria diso manao intervention loatra be loatra le intervention misy ataony amin'ile orinasa. Araky ny nambaran'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina tao anatin'ny lahateny nataony tany Toamasina Voatsela dia Iron Weiss ity hitantsika amin'ny oronan-tsary ity no voatendry hitantana ny orinasa Jirama manomboka amin'ny volana May 2024 avy izao. Teratany Israeliana izy ity ary efa nitantana ny Rwanda Energy Group na ny REG izay orinasa-mpanjakana tompon'andraikitra amin'ny fitantanana ny herinaratra ny Rwanda. Ndao ary aloha enontsika ato anatin'ity horonan-tsary manaraka ity izany lahateny nataony filoham-pirenena Andry Nirina Rajoelina mahakasika ny Jirama izany. Betsaka ihany zay malagasy natao mifandimby ny tatana teo zay. Betsaka ihany nisitra nataony fandimby nijerevana nijery vahaolana teo zay. Fa mino ankehitriny mahita ny lalana aletsika sy ny lalakombana. Noho izany dia tsy maintsy nanapaka ny fanapa-kevitra tsika hoe ahoana ny anarenana an'io. Mila olona zany tena mahafantatra ny olana rehetrarehetra satria rehefa miresaka Jirama tsika dia misy ny perte teknika, misy ny perte arabola, misy ny fangalarana solika ihany koa anatin'izany dia mila fanarenana. Noho izany dia rehefa mifandinika tamin'ny Banque Mondiale rehefa nijeritsika hoe iza ny olona afaka anampy antsika anao an'io dia mila entité anankiray hoe gestion de crise. Ny tany Rwanda dia anisan'ny nanana olana betsaka ohatratsika teto Madagasikara amin'ny famokarana herinaratra. Ka noho ny fampiresahana sy ny fifanampiany dia nanapa-kevitra fa ilainy tatana sy nanarana ny orinasa mitovy amin'ny Jirama tany Rwanda no ho tonga eto Madagasikara ary hitatana ny Jirama manomboka amin'ny volana May ho avy zao. Raha tsy ahivina kely moa dia tamin'ny volana Jona 2024 no efa nisy ny tolotrasa fitadiavana mpitantana vaovao izay afaka hanarina ny orinasa-mpanjakana Jirama ka Iron Weiss izay teratany vahiny ity no nahafeno ny fepetrany ilain'ny fitondram-panjakana raha toa ka tsy nahafeno zavatra takiana kosa ireo malagasy izay nandefany atota taratasy nilaina tamin'izany. Fa manoloana ity vaovao izay niparitaka be ity dia efa maro ihany koa ny fanehoan-kevitra hitantsika any amin'ny haino aman-jery sy tambazotra sosialy rehetra any. Anisany naneho ny heviny tamin'izany ity filohan'ny antoko RDS ity izay sady nanao fikarohana mikasika ny olan'ny orinasa jiro sy rano malagasy ity dia tsy izy izany fa i Fetson Andrianirina. Nambarany tamin'ny fomba tsotra sady mazava fa tsy ny fanomezana olona teratany vahiny fitantanana ny orinasa Jirama mihitsy no vahaolana amin'ny olan'ny jiro sy rano eto Madagasikara ankehitriny. Tsy ny fanomezana azy ny vahiny no vahaolana ho amin'ny fitantanana ny Jirama. Fa ilay ny fanresahako teo fanovana ny ataontsika hoe fanapa-kevitra ny amin'ny fomba hamokarana herinaratra eto Madagasikara. Na ny rano koa ary azo atao an'izany. Aminy dia tokony ny teknisiana malagasy ihany no mitantana ny orinasa Jirama. Mila tohanana manokana ny teknisiana malagasy io izy ary malagasy ihany dia mahavita mavahan'io olan'io. Manaraka izany dia tokony hajanona hatreo ihany koa ny fitsabahan'ny mpitondra fanjakana ao anatin'ny orinasa io satria mbola anisan'ny sakana lehibe tsy mampandroso ny orinasa Jirama ihany koa ny fitsabahan'ny mpitondra mifanesisesy eto Madagasikara tsy nahafahan'ny teknisiana malagasy nampivoatra azy ary anisan'ny tena nitondra fatiantoka tamin'ny orinasa Jirama izany hoy ihany ity mpanao politika ity. Nametra-panontaniana mahakasika ny fahefana omena ny mpitantana vahiny sy ny mpitantana malagasy ihany koa i Fetson Andrianirina manoloana n'ity resaka ity. Raha ohatra mahita an'ireo malagasy teknisiana isika ka amena azy ny fahefana, amena azy ny fitaovana,
hanatanteran'izany ary ajanona treto ny fitsabahan'ny fanjakana amin'ny fomba hitantanana sy indrindrindrindra ny fanomezana an'le autonomie de gestion anyreto mpitantana ny jirama dia mino fa vitantsika malagasy io tsotsotra fotsiny ny entin'izao fitondram-panjakana zao dia hoe amena ny vahiny ny fitantanana fa raha ny fitantanana ane samy manana ny mahafahaizany a na ny gasy na ny vahiny fa le oeto manana sy le fanapahan-kevitra amezana an'izay hoe fitantanan'izay ve amena an'izay ve mitovy ny fahefana omena ny vahiny sy omena nyreto teknisianina malagasy azy afaka manarina an'izany nambaran'ity filohan'ny antoko RDS ity ihany koa ny antony anisan'ny tena mahatonga ny olana eo anivon'ny orinasa jirama anisan'izany fomba fitantanana azy araka ny nambarany tsy ny teknisianina malagasy no tsy mahay mitantana raha ny heviny fa noho ny fifangaroan'ny fitantanana ny orinasa io sy ny politika eto Madagasikara dia lasa miteraka fanararaotana eo anivon'ny jirama zany ndao ary INBB kokoa mahakasika izany avy amin'ny fety Andrianirina tsy nomena autonomie de gestion autonomie de décision izay mpitantana teo tsy hoe ny malagasy ny tsy manana ny fahaizana mitantana fa ilay fanapahan-kevitra ny amin'izay tokony hitantanana zany jirama zany dia voatery tsy maintsy nidira ny politika foana tsy nomena an'ilay alalana ny ireo mpitantana hanika dia betsaka ny mpanararoatra maka ny ataontsika hoe fangalarana etsy-roa ny afetsifetsena ny amin'ny finamanamana amin'ny resaka famatsiana ara-pitaovana ara-tsolika ary indrindrindrindra araka ny pièce de rechange na le hoe kojakoja fampandionana an'ireo milina eo anivon'ny jirama raha te hanarina ny jirama ny fitondram-panjakana dia manana safidy amin'izany ho hiatrany fety Andrianirina na mandrotsaka vola betsaka narenana an'ity orinasa ity na ihany koa ny orinasa tsy miankina no mandrotsaka vola ao izy betsaka ny vola tokony arotsaky ny fitondrana raha ohatra izy ka te hanarina ny jirama io ary tsy maintsy ho atao zany na ho zany any fanjakana mitondra ny vola zay hanarenana ny situation financière ny jirama na ny sehatra tsy miankina no mitondra n'izany vola zany dia nidikan'izay lasa ny sehatra tsy miankina zany ny jirama dia mazava ho azy izy no hitantana azy mifandray amin'izay fomba fijery izay ihany koa ny fahitany Danira Koutson izay mpahay toe-karena eto Madagasikara ihany manoloana ity resaka fanomezana fitantanana ny orinasa jirama ny Runway City voalohany indrindra aloha dia tonga dia mipetraka ny fanontaniana hoe tena ahavan'ny olana marina ve ty teratany israeliana ity efa nisy ny nitovitovy tamin'izany tsinona teto Madagasikara kanefa tsy misy fivoarana zava-misy tedavitsika inge aloha dia fanontaniana mipetraka hoe tafatsangana ny jirama marina ve le olona io na malagasy io na israeliana io na alemana io na frantsay io iaky le résultat qui compte aux vazaha fa maninona moa tsika naka vazaha zao frantsay tamin'ny nanangana hoe anarenana ny Madagasikara Airways nanahoana ny situation amin'izao fotoana izao ny fomba fitantanan'ny fitondram-panjakana mihitsy no tena olana raha ny fahitany Danira Koutson azy mbola manazava ihany koa izy izay tena mifanakaiky amin'ny resaka nataony fety Andrianirina teo fa be loatra ny fitsabahan'ny fitondrana amin'ny orinasa jirama ary mbola mipetraka foana ihany koa ny fanontaniana aloha hatreto hoe tena ahavan'ny olana jirama tokoa ve Runways mandritra ny fitantanana an'io orinasa mpanjakana io izay noho nyty mpahay toe-karena ity fa mandray karama betsaka olona loatra ny ale teknisiana ny olana mety malagasy io fa ny fomba fitondrana management ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao tena hitako hoe olana satria disy manao intervention loatra be loatra le intervention misy ataony amin'le orinasa dia ny zavatra miseho tsy manana le indépendance de direction zany le directeur apetraka eo na mahay io na tsy mahay io fa tsy maintsy miandry ny avy any amin'ny présidence na miandry ny zavatra iseho rehetrarehetra dia azagaga tsika raha hoe reny ny résultat rehefa misy fijabahana ny andraikitra ataony sy hoe misy intérêt an'olona hafaharovana dia tadidio fa tsy hanana liberté d'action mihitsy ary tsy hanana liberté de résultat mihitsy izay olona mipetraka ao satria manana excuse izy ahafahana miteny hoe ka tsy napeteny io angeka ianona nanao an'izao ianona nangataka an'izao ka nefa nitsarovo fa ny karaha mandreny olona reny tsy kely de kely mihitsy
il faut compter any amin'ny 30 millions d'ariary par mois any minimum tena mety ho karaman'ny olona manana pahaizana ahafahana directeur ohatran'ireny hoe manana maizy azy. Tena mbola maro tokoa ireo lesoka sy tsy fetezana amin'ny fomba fitantanana ny raharaham-pirenena amin'ny akapobeany ka mila fanovana sy fahaiza-manao. Zay indray ary ny video antsika androany. Mankasitraka antsika rehetra nanaraka hatramin'ny farany. Aza dino manao j'aime ny video sy misabone amin'ny chaîne. Dia amin'ny manaraka indray.